Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vavimalala no ianona amintsika iarabanantsika tsiraiavy amin'izao fotoana izao dia tonga ireny fotoana izay ifampahirezantsika eto indray amin'ny alalan'izao fandarana vavaka fiembenana izay raha hanao fandarana andramoka izao ny Aki radio ny mpikamba anatin'ny vavaka fiembenana ary ny groupe izay mare izay miaraka aminay isan'andro manao totosan'izao fandarana izao. Mikohaka azafady fa tena tao anaty ihany mikohaka fa tena mikohaka na mialatsiny. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Mikohaka kely mikohaka sy manavinavy daholo zao zay atao trano tsy haiko any aminareo any amin'ny mivadika ny toetrandro dia manavinavy daholo. Fa Jesosy efa manome antsika hery ahafahantsika manao ny asany. Alléluia. Dia tahiny Jesosy ary tsika tsirairay avy fanomerabantsika rehetrarehetra faly be mahita anareo ary matoky fa mbola ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Ny fandarantsika dia mandray anareo rehetra izay vaovao. Raha misy aminareo androany vao tonga teto dia teteny aminareo hoe nareo koa mikokohaka lovely. Nenay zao ny ankizy ny zanakay anankiroa nampodiny avy any am-pianarana fa ohatrany nanavinavy dia tena zay le izy. Raha pitso ary zao mbola andeha andalo antsika be satria tapohan'le antsika nivadika koa tsika dia mandalo koa le somary aretina. Misy fotoana mandalo ny aretina dia tsika monofo. Alléluia. Fa petrakintsika amin'i Jesosy mivavaka ho anareo rehetra izay salama ihany koa mba ho lasa amin'izay ny aretina mba ho vatana salama saina tomady no hoentsika manohy indray ny fiainantsika. Alléluia. Dia tahiny Jesosy tsy kisenasena nahatongavanao teto raha androany nao vao tonga eto fa za mino fa misy programme an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ko dia mahereza mahatanjah maretatra mifaniadin'ilay sasany hoe raha antsika eto mety latsaka mety mihoatra ifampahirezaka anatin'ny hira anatin'ny toriteny anatin'ny toriteny. Androany moa tsika dia eo amin'ny andro faharoa amin'ilay seminaire antsika hoe na dia manoloana ny sakana azy dia teneny ihany hoe teneny izy mba handroso. Alléluia. Dia mahereza tahiny Jesosy tsika rehetra. Ranabavy le lovely niditra teto voalohany androany zay nitako aty ranabavy lovely tina no niditra teto voalohany dia fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminao ranabavy. Ary ao amin'ny Salamo 5:20 misy teny mahafinaritra manao hoe satroanao voninahitra ny taona fitahianao ary ny dianao mitetemenaka na voninahitranao ny Andriamanitra ary ampitetemenaka ny dianao ranabavy ka zay rehetra lehanao dia mandimandina avokoa dia ho tsaron'ny olona fa nandaro amin'izany toerana izany ianao dia amela fahasoavana amela zava-mamy. Tahiny tompo ranabavy lovely. Zay nitsodranonao tamin'ity androany ity Salamo 65 zany tahiny tompo Marijo Verselina Erikaraka Andoandry Bertsava Fabiola Marina Tiana Erikaraka dia ao ihany koa Felana Rakoto Razana Monika Rolianisha Bertsava dia izy koa mbola tsy voaraba ao Tsiry Amboaramielina dia ao ihany koa Razana Monika Sandola Lantinirina Tojo Mikael Marie Charline Rantanira Marie Charline Ajasika Patitsi Fabiola Zanaka Andapy Eliana Miarimiaina Tojo Mikael Tina Rakoto Arzaka Jonatana. Alléluia. Saotra tamin'le mesagenao mariny Jonatana fa mahakasika fo iny natsiarotsiaro anay ianao ka izahako tsy salama taty mahakasitraka dia tahiny Jesosy. Dia mia fa mivavaka nataonareo natonga na mbola tonga afaka manao fandarana eto indray anao satria tena resiresy kely mihitsy ny ahako tao anatin'izay 2 andro zay fa nefa Andriamanitra tsy mamela antsika irery. Antsika rehefa tsy salama dia miezama manao asan'Andriamanitra fa ao anatin'iny Andriamanitra no nasitrana antsika ary ao anatin'ny seminaire antsika mihitsy koa moa zany hoe manoloana ny sakana dia teny mba handroso ihany dia na dia sakana azy ny tsy fahasalamana dia andaontsika handroso ihany androm-pan'Andriamanitra. Zikarla Marina Tiana Fintso Tsiry Amboaramela Elbedina
tonga soa Becky Roland, Moni, Kodaleoni, tonga soa Jeso Mahery, Ranabavy miady io, Ranabavy Erika, Lovely-Tina, Maherezina reo amizany kokoaka zany dia Rodine Marie, Geneviève Nandriamananjara, Niaina Maheno Soa, dia ao ihany koa i Andoandry, Soa Ofisialy, Fahombiazana Fitahina, Kada Kamalala, faly foana rehefa mahita anareo any Madagasikara, tafiditra Somatsara, Mani Nico bonsoir, Jeso Mahery, Soa Ofisialy, Berty Sava, Alléluia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia mahareta hatramin'ny farany tsika tsirairay avy. Andao ary tsika aloha miroa ny zavatra aloha dia andao aloha tsika hanao hivavaka tsika hitondra zao fotoana zao eo ampelantanan'Andriamanitra, metraka zao fotoana zao eo ampelantanan'Andriamanitra. Ranabavitsika Macrine nivavaka ho amin'ny firenena androany, ho amin'ny fanombohana androany. Ranabavy Erika kosa nivavaka ho amin'ny firenena, za kosa nitondra tenin'Andriamanitra eto amin'ity androany ity. Dia andao ary hivavaka isika oharina zany dia heno hiry tsika. Tsy haiko izy aminareo ny afaka hitsatoka nira izay ho alefantsika reo ohatra ny hira tin-dranabavy Tsiry Amboaranely izay raha tsy diso dia andao ary hirana chorale maromaro izay misy mpivety hira anankiray tsara feo be. Dia izay no hira ataontsika aorianan'ny vavaka. Andao aloha ary tsika miaraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra, andao tsika hivavaka ho an'ny fanombohana tahiny tompo Ranabavy Macrine. Tahiny Jesosy tsika rehetra dia tahiny Jesosy pastera mianakavy mbola hiaraka hivavaka tsika nompo fotoana. Ry Andriamanitra ry any masina tsara indrindro, mbola misaotra anao zahay Jesosy Kristy tompo velona ka mbola nasatra izao tontolo andro izao Jesosy. Tsy tamin'ny herinay tokoa zany Jesosy fa noho ny fiarovanao, noho ny fitantrananao anay Jesosy. Raha ny sitrapony devoly dia varingana tokoa zahay rehetrarehetra Jesosy satria tsy misy tiany hakany aminao. Tonga eto zahay Jesosy noho ny tantananao dia iheno ny teninao, tompo malalo teny mahaveny Jesosy. Ianao any hanindry ny lelan'ny pasteranay Jesosy, momba ny vavan'ny pasteranay zany teny ambitsika teny fanahy masina izany Jesosy, amitenenao fanahy masinao any pasteranay Jesosy. Mba ho tonga teny zany ho teny velona ho latsaka amponay tsirairay avy Jesosy, mba hamoa amin'ny tsirairay avy zany teny zany Jesosy. Apetraka fenompelatananao izany vavaka izany Jesosy, mba arovo zahay tsirairay avy amin'izany fiainana tenao zany. Devoly rehetrarehetra dia tsy abinina, tsy anankely amin'ny asanay amin'ny tokantranonay tsirairay avy Jesosy. Ianao any ombanay, tafio ny herinao zahay Jesosy, mangataka aminao zahay Jesosy, arovy amban'ny elatrao Jesosy. Ny connexion-nanay Jesosy afeno rakofina ranao masina Jesosy zany connexion zany Jesosy, mba tsy ho tapatapaka Jesosy, ary mangataka ny ranao koa Jesosy ny anodidina any tsirairay avy, mba tsy ho azon'ny devoly ny tsongina ny fotoananay Jesosy. Indrindraindrindra koa hivavaka ny firenena Jesosy, ianao any ampaka izany amin'ny firenenanay Jesosy, ny fanahy masinao zany na manambola variana any Jesosy amin'izao tontolo izao ty Jesosy. Ianao any Jesosy no hikasika ny fony izy ireo, tiany vovozy tokoa ny olona rehetrarehetra Jesosy, tahaka ny tiavanao hoe anay reto Jesosy. Tompo apetraka fenompelatananao izany, na manambola tokony hahazo an'ity fotoana ty Jesosy, nefa manao asa aman-draharaha ianao any hanafiagana ny diny. Fantatrao Jesosy ny ao am-pony Jesosy, mahitahita tokoa izy zany Jesosy, nefa ianao tantana sy hiaro azy misy matoko fa miheno vavaka ianao Jesosy, mpamaly vavaka ianao noho ny hetahitanay Jesosy. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra Andranabavy nambinitso Macrine tsika nitondrantsika tanatin'izany vavaka fanombohana izany dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana anay amaly fitianao, mamy ny vavaka dia ho tahin'ny tompo ianao ary fahasoavan'Andriamanitra ny ameno ny fiainanao Ranabavy malala anay. Mamy Sirandry, Faniro Razafin-dramanana, Soameva, Dominique Rafalson, Elina Rodriguez, Suzelle,
tonga soa daholo nareo a sotra ho zizy rana vavy Geneviève dia tahiny tompo aritsika tsirairay avy zao tsika nao hira anankiray a tsisy nahatsatoka an'le hiri nareo a fa dia atolotra manokana andranabavy nambininanga ama izy ity fa ranabavy nambininana ohatra tena tian'izy ity raha tsy diso raha tsy diso ahako ndao ary ao nately ty tsika hidra ohatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. He's my name.
Alleloia. Andriamanitra manana hevitra hiverana ny fiainantsika, ny azontsika atao dia ny matoky azy fotsiny. Alleloia. Matoky ny fitantanan'Andriamanitra isika ravana malala fa alleloia. Hitondra fiadanana ho antsika misy fotoantsika mandalondalo lalana sarotsarotra, fa ny lalana sarotra ilahanao amin'Andriamanitra tsy mitondra anao any amin'ny fahampotehana, fa mitondra anao any amin'ny tsaratsara kokoa andaminana ny fiainanao. Eny ary daholo tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Sakana tsy ahafahana mandroso nefa ataontsika mbola androso ihany, na dia ho alohan'ny sakana aza ry havana malala. Betsaka tao amin'ny baiboly tao ny olona niady mafy niady mafy mba hahita an'Andriamanitra. Tsy hita fotsiny tamin'izao fa tena hita mihitsy hoe nisy hetsika natao tany ambadika tany hijery lehilahy anankiray izay tsy tokony hahita an'Andriamanitra mihitsy tsika androany, fa nefa kosa tsy tokony hahita an'Andriamanitra izy satria maromaro ihany ilay sakana teo anoloany tsy ahafahany mahita an'Andriamanitra. Fa saingy izao na dia maro aza ny sakana teo anoloany dia tsy nanaiky kosa izy hatramin'ny farany. Misy zavatra maromaro nanalavitra azy an'i Jesosy. Hijery ten'Andriamanitra isika ny Marika 10:20, Marika 10:46. Hijery jamba anankiray tsika no tahinin'ny tompo. Alleloia. Alleloia. Jamba anankiray mihoatra ny jamba rehetrarehetra. Marika 10:46 no vakiantsika amin'izao fotoana izao. Marika 10:46 ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Solamana dia nampahirantan'i Jesosy amin'ny Bartimeo jamba teo akaikin'ny Jeriko. Misy fotoana efa nitory an'izy ity ihany tsy indray mandeha ngambany fa tany aloha be tany misy fotoana mitory an'ity teny ity. Androany mba hiverenantsika kely satria lehibe loatra ny fahasoavana ndraisin'ity rahalahy ity nanoloana ny sakana izay tsy tokony nahitana an'i Jesosy. Voalohany indrindra dia izy ity dia olona jambo tsy mahita ninino, tsy mahita na dia ny tsisy ninona hitany, jambo izy. Ary izy koa dia olona mahantra izy. Izay aloha dia efa sakana anankorongeza be satria misy kilasy manasaraka anazy amin'ny olona rehetrarehetra. Dia izy mitokana tsy miaraka amin'ny be sy ny maro. Raha tonga eo aminy olona dia manome vola na manome fiantrana dia lasa mandeha tsy mila zavatra hifampirarana ela be. Izany hoe tafasaraka amin'ny fiarahamonina. Hoy ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary tonga tao Jeriko izy. Ary raha vao nahita niala tao Jeriko Jesosy mba mampianatra sy vahoaka betsaka dia hipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho nireny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko.
ary maro ny teny mafiaza mba angina sakana manaraka koa teny vavan'ny olona teny taminy hoe mangina ianao fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe zanaky Davida mamindra fo ary Jesosy nijanona ary nanao hoe atsoy le jamba ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy dia nariny lamana izy ka niatsambontsambotra anakeo amin'i Jesosy ary Jesosy nanao namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary le jamba taminy rabony ao ny mba hampahiratina ny masoko ary Jesosy taminy mandehany ianao ny finoana efa namonjy anao dia nahiratra niaraka tamin'izay masony dia nanaraka an Jesosy teny an-dalana izy fiovam-piainana tao anatin'ny fotoana fohy zarevana tena teteny aminao nanana nyity lehilahy ty ny safidy na izy nanao an'io hetsika na izy ny safidy no jamba mandrakizay fahajambana fahatrana fahotana fahatony sakana azy tsy tokony harenesany an' Jesosy tsy tokony hahitany an' Jesosy ny zavatra mahafinaritra nefa dia zao ny masony tsy nahita fa ny zavatra fa teo aminy dia nampiasainy misy olona ohatr'izany jamba izy dia tsy mieritreritra ninina fa tsy mahajamba azy fa ity jamba ity nampiasainy ny sofiny noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta noho ny reny nila tena nihaino tsara izy zany dia reny fa injay Jesosy avy any Nazareta afaka jamba ianao fa tadidio fa mbola nomen'Andriamanitra sofina ianao ary ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia mila ampiasaintsika daholo betsaka amintsika mbola jamba ara-panahy tsy mahalala zay lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy mahita ny hevitry ny tenin'Andriamanitra tsy mahita ny lazain'ny tenin'Andriamanitra fa isaoran'Andriamanitra fa betsaka taminareo no tsy nanaiky hijanona teo amin'izay tsy fahalalana tenin'Andriamanitra zay mihinana nataonareo nampiasa ny sofina ianareo dia nanomboka ny aino ianareo halleloia ary zay miarabanareo tsy afaka ny ahita mihitsy lay hetsika nataonareo ny nanaiky eno dia niala sakana ianareo tsy nionona fotsiny hoe za tsy mahita tenin'Andriamanitra tsisy ninona fantatra fa ny zavatra nataonareo misy aminareo be dia be tonga eto fotsiny aloha nareo inona fotsiny nataonareo mihaino fotsiny aloha inona no mba lazain'ny tena larady tena mihaino fotsiny aloha ny fiainonareo no ampiratra ny masom-panahinareo ny fanekenareo iaino ampiasa ny sofinareo iaino mba ho mpiaim-pakatoa fa tsy mpiaino mpanadino no anokafan'Andriamanitra ny masom-panahinareo ka ahitanareo miariary ny fahamarinana ahitanareo miariary ny endrik'Andriamanitra anatin'io teniny io ary za miarabanao nanokatra ny sofinao ianao ary tsy vita nanokatra ny sofina izy ary noho ny reny injany Jesosy avy any Nazareta dia nasolony tsy fahitany ny fahenony izay ny sofiny so dia mba tsy Jesosy aloha misy olona hafa nandalo teo misy olona hafa milaza mpanao fahagagana teo fa nihaino tsara aloha izy rehefa tena fantany fa Jesosy avy any Nazareta halleloia mampalahelo tena mampalahelo tena mampalahelo ny mahita olona miova fo dia tafatotona any amin'ireny hoe ambody mitafy mijanak'ondry amin'ny filazantsara reny misy zany sisy zany mba niheno ihany fa tsy Jesosy avy any Nazareta le nandalo ary izy dia zao mba jamba fetsifetsy izy efa tsy mahita ihany dia nampiasainy tsara ny sofina misy Jesosy hafa tao am-baiboly nisy an'izany atao hoe bary Jesosy zany tao am-baiboly ny Simona anankiray mpanao fahagagana tao fa mpanompo sampy misaoran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra
manokatra tsara ny sofintsika na dia mbola tao anaty tsy fahalalana. Dia ny ekenareo ny filazantsara izay nitoriana sy ny zarena taminareo teto. Tsy navelanareo hosakana teo amin'ny fiainanareo ny fahajambanareo tsy fahalalanareo. Mbola tsy ary nahita zany endrik'Andriamanitra, tsy ary nahita zany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra, tsy ary nahita zany atao hoe vokatra ny fivavahana. Inona ny filazantsara tena izy? Fa isaorana an'Andriamanitra ny haino tsara izy. Tsy andro voalohany henoana io fa efa mihainao matetika izy fandray andro jady Jesosy avy any Nazareta. Alleluia! Ity le izy. Ity le izy. Zany le izy. Alleluia! Zany ozy izy Bartimeo tsy janona ho jambo eto mandrakizay fa mandalo eto mipampiratra ny jambo. Alleluia! Manoloana ny sakana ndao androso. Inona ny eo aminao? Fahajambana. Tsy maninona fa hihaino tsara. Alleluia! Ary tsy vitan'izany. Enoko fa rehefa tena izy dia hiantso sy mafy ampiasainy ny vavany. Mba tsy mona fa mba jamba ihany. Halleluia! Netiny nanapotehana ny fahajambany ny fandrenesany sy ny fitenenana. Fanokafan'ny vavany. Nika tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ry Jesosy zanaky Davida, mahamindra fo amiko. Satria fantany koa fa misy sakana anankiray ngeza ihany koa teo. Inona ny sakana? Ny sakana dia izao, mpanota ihany koa izy. Dia ohatran'ny fitenenantsika ireny hoe tena tsy mahay miaina mihitsiny efa mbaraky ny efa jamba. Zay taloha mitory teny eny amin'ny 13 Mai, mitory teny tena tsara lalàna zay taloha. Dia misy rangahy zay atosika amin'ny seza ny fauteuil roulant ny andehanany eo, fa mbola maniratsira fivavahana. Izy ny tokony andefana sitranana voalohany eo izy zay tena hoe tena malemy. Izy indray maniratsirana eo. Teny ratsy, tsy mila filazantsara. Fa Bartimeo tsy ohatr'izany. Te ahitany Jesosy izy. Te ho sitrana izy. Te ahiratra izy. Ninono tsara aloha. Tena feo an'Andriamanitra zany. Alleluia. Tena feo an'Andriamanitra zany. Dia iny amin'izay izy ny antsoantso. Dingana ny lalovantsika rehetrarehetra ireo nge zany ry havana. Misy olona nge eto manaraka antsika mataony any aloha manomboka miresaka. Mihaino tsara aloha inona ny tena lazainy eto. Alleluia. Ary misaotra anareo. Tena tokony ataonareo mihitsy zany. Dia ary ane mahita olona ohatr'izany, tsy mahita olona mafana fo be ambolohany. Misy olona eto efa herintaona mahery nanaraka antsika tany amin'ny miafinavina vao mipoitra teto fantatsika. Fa mihaino aloha. Ohle fomba fiteny tamin'ny andro taloha izay, mandinika aloha vao mipataloha, sao dia ny ariana ny lasa aloha. Mandinika. Mihaino aloha. Aza mbola miantso. Raha tsy sira ny tenanao fa Jesosy avy any Nazareta io. Alleluia. Alleluia. Iantsoantso impiry eo iantsoantso impiry. Andany kaloria iantsoantso impiry eo. Fa rehefa mbola tsy Jesosy aloha aza mbola miantso. Amin'ny fotoana iantso ianao, Jesosy efa tena Jesosy ny mihaino anao. Alleluia. Jesosy zanaky Davida, mamindra fo amiko. Zavatra tiany potehana dia ny fahotany aloha. Tiany potehana Jesosy aloha fa io dia hevitra mampisaraka azy amin'ny Jesosy. Sakana daholo ange zany ry havana, ny fahajambany, ny fahanitratra, ny fahotany. Sakana teo aminy daholo. Tsy ahafahany mifampiraraha amin'ny Jesosy. Alleluia. Fa rehefa niantso izy dia mbola ny sakana vaovao ihany koa. Izay tsy niankina tamin'ny intsony fa sakana avy any ivelany. Niantso izy dia maro izy ny tena Andriamanitra ny teny azy mba miteny mafy azy mba hanginy. Tsy olona ray na roa, fa raha nisy olona arivo teo
ny 700 maro ny teny tamin'ny hoe mangina. Tsy lavitra anao fa eo akaikinao eo ihany misy olona miteny hoe mangina. Ianao mba te hivavaka, ny olona eo akaikinao mety vady andefo mandrinao, mety fianakavianao, mety mpiara-mivavaka aminao, mety namanao mpiara-miasa aminao no miteny aminao hoe mangina. Mahitanao manao commentaire eto efa teny hoe mba mangina fa nareo dia tsy menatra. Ary ianao hitako tany anaty commentaire nga ianao nanolo teny mangina. Ry havako, na zavatra sakana ihany koa dia ny manodidina antsika. Ary betsaka ny voasakana io manodidina io, betsaka amintsika no te handroso ihany. Fa ny vava ny manodidina dia tsy ahafahantsika mandroso. Ary noho ny vava ny manodidina dia aleontsika mangina. Fa ny andro sana ianao hanomboka andeha hivavaka. Nisy anabavy zay teto tsy hitako tsony moa zay anabavy zay na andray anjara teto isozozonareo. Dia tsika moa nanapoitra sary, mbola sy manapoitra sary tsika ato satria mbola misy tsy mety kely ny fitaovana dia mbola tsisy sary zay mandray anjara. Fa nandray anjara teto ilay anabavy dia naseho sary. Le fotoana nafinaritra be mihitsy tamin'iny toriteny fa inona ozy ianao zavatra nitranga ny ampitso sa ny afaka apitson'iny ny antso anay amin'izay izy. Azafady mba hafafao le fandaharana iny fa maninona tena le sary koa tena tsy mety amiko, tena miangavo moa hoe tena mba esoro moa le fafana zany le ohatra ty fandaharantsika ty dia mipoitra eto zany zao ny sarinao dia ozy izy hoe mba tena alao hiala, tsy mety amiko ny sariko hitan'ny olona eo. Dia moa tamin'izay tena teny hoe tena sarotra kosa zany hoe misy toriteny mahafinaritra be eto anatin'ilay izy fandraisana anjaran'ny ankizy rehetrarehetra dia noho ny amin'ny sarinao hoe dia fafana tanteraka. Fa miangavo moa tsy hinanaiko mihitsy izy hatramin'ny farany, tsy hinanaiko mihitsy hatramin'ny farany fa dia tena mivonona ny fafana izay fandaharana izay. Tena niangavo izy esorina ny sary. Inona ary mety anton'izany? Tsy maintsy olona ny teny hoe mangina. Maro ny teny azo mafy hoe mangina. Tadidinareo iny na alahelo kely mihitsy izay fangaritsika eto manompo sampy ny ary ravana mahamenatra eto amin'ity fandaharantsika ty zika ravana mivavaka mivavaka fa tsy maninona zao hoe mbola mety mampamenatra fa Andriamanitra mbola toyana voninahitra ty fandaharantsika ty ihany. Ianareo raha tsy menatra tena mba tsy menatra koa Jesosy mandrona an'Andriamanitra eo mandrona anareo amin'izany andro zany. Tena ny fafana raha nabavy tsy nanaiky mihitsy izy ho tena tsy nanaiky hatramin'ny farany, tena hoe fafaho izy fa tsy mety amiko, tena tsy mety, tena tsy mety. Tena ho zay Jesosy ahoana ty toriteny nefa tsara nefa noho ny fangatahany satria sariny eo dia taorianan'iny tena nitandrina zay rehefa mampitra sarinareo eto fa mbola misy aminareo ny menatra fa ibarity tsotra zany. Maro ny teny azo mafy mba angina sakana zany. Te hanomboka hivavaka ianao fa misakana misy rahalahy anankiray zay pasitera amin'izany izy mbola tsy pasitera fa nomboka niditra amin'izao fahamarinana zao dia ino ny tsy fihinanana biby maloto. Inona ozy ianao ny zavatra mitranga manomboka zany izy mitandrina sabata ny vadiny tezitra tsy hoe tsy voatery miara resy lahatra ny mpivady. Inona ny nataon'ilay vadiny vo mety ho ady ataony kisoa foana ny laoka ao an-trano. Io misy izy fa rehefa tsinana dia aza mihinana. Dia vary maina foana ny hohaniny, tsy mihinan-daoka izy. Sakany zany. Misy anabavy zay indray tadidiko ry havana. Misy anabavy zay nangetaeta be mivavaka fa tena tezitra ny vadiny hoe aza mivavaka amin'ny ny olona mantsy rehefa mivavaka anaty fahamarinana dia lazainy fa sekta. Aza mivavaka ao fa tadidiko mihitsy ry havana.
ao am-piangonana le vavy zany misisika andeha hivavaka misisika andeha hivavaka lasa am'izay ranabavy misisika hitandrina sabata tan'izay fa mipotra avery amin'ny farany eriny ery mitondra monotsakoho nareo fantatra monotsakoho le mitondran'le vadiny aniny na mpitongony aniny tao anaty fiangonana sady tenenany ratsy voatao raha tsy te hahita nampitahorany ho vonono le vadiny tonga hatrano zay moa tamin'izay tena mba nijoro amin'ny maha hoe mpanompon'Andriamanitra sady mba lehilahy tena ny tenenina sakany zany marina zany tenenana Baba Maria zany nareo aza menatra an'Andriamanitra sahianareo mijoro tsy mamenatra retiny mivavaka fa nga ny olona tsy mivavaka ireo manana ny fahasoavan'Andriamanitra raisinao mivavaka ianao nge ravana raha ifampitanisa amin'ny ny olona tsy mivavaka zany ny fahasoavana iainanao manatombo lavitra ny ianao halleloia manatombo lavitra ny ianao sakany zany ary betsaka aminareo mandalo an'izany sakany zany tsy avela ny patron anareo mihaino fandarana tsy avela ny vadinareo mihaino fandarana tsy avela ny zanakareo mihaino fandarana misy aminareo ao atokantrano ao aneniny zanakareo anaovany teny maharary noho ny fanarahanareo vavaka manginy maro ny teny mafy azy mba hanginy fa inona ny zavatra nataony miala sakana arakaraky ny tenenany olona mafy azy vomeko izy niantso mafy fa vomeka niantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida mandrafo amiko raha volume 5 tamin'ny voalohany nampiakariny volume 10 ary raha mbola nitabataba taoriana zany ny olona mbola niantso mafy izy satria izy jamba fa afaka miteny halleloia aza mijanona amin'ny mahajambanao ianao ampiasao ny sofonao ampiasao ny vavanao manany ianao saina mahery hoe za tsy maintsy mahita anao Jesosy halleloia hitan'i Jesosy zany etsika zany hitan'i Jesosy zany ny olona ray raha jamba fa hitan'i Jesosy ny any am-pony fa mangetaheta Jesosy mahita ny atao amin'izany olona zany rehefa anao malala Jesosy ny janona sotrano kely no vetetany Alléluia. Jesosy ny janona io dingana rengeza be teo amin'ny fiainan'ity janona ity ary ana rehetrarehetra ireo tao anatin'ny fahajambana tsy fahalalana na inona ny amin'ny filazantsara fa niantsoantso ary nijanona teo amin'ny fiainanareo Jesosy nijanona Jesosy io dingana rengeza be rehefa hain'ity lehilahy ity no nihoatra ny sakana tsy navelany nahajanona azy ny fahajambana tsy navelany tazona anazy ny fahantrana fa na dia tao anatin'ny fahantrana ary dia fantany fa afaka miteny izy hoy izy hoe manino nareo afaka miteny ko ahoana zany tsy afaka hiteny izy manginy ao izy ka za hiteny manana ny droit koa halleloia Jesosy ny janona rehefa vitatsika ny mihoatra an'ireo sakana zay manoloana antsika ao ambadiky ny sakanao ao ambadiky ny sakana eo aminao io misy zavatra ngeza be foanao i Davida dia nanana sakana anankiray ngeza be teo anoloany dia Goliata zany fa ny Davida somary materialista kely izy tamin'ity indray mitoraka ity tsy Goliata ny jereny fa le arem-behivava tao aorianan'ny Goliata ao ambadiky Goliata misy arem-behivava ary betsaka amintsika reto no misy arem-behivava miandry atsika fa avelatsika takonany Goliata tsantsika miatrika ny Goliata ao ambadiky ny sakana tompoko misy zava-mahafinaritra misy fitahiana misy arem-behivava avy amin'Andriamanitra rehefa vitany no
ny alan'ireo sakana dia ny fahajambany a, ny fanitrany a, ny fahotany a, ny vavan'ny olona tonga tamin'ny tanjony iriny nijanona Jesosy. Halleloia. Raha tsy miteny izy tsy nijanona teo Jesosy, raha tsy mibebaka teo izy satria fibebahany zany hoe mamindra fo amiko, tsy nijanona teo Jesosy. Fa tao ambadika reo naseny olona nangina tsy nety nangina, nijanona Jesosy. Io le ambadika ilay sakana. Tsy mety hitanao ilay le valisoa harem-behivavy omanin'Andriamanitra anao satria avelanao takonany Goliata, avelanao takonany vavan'ny olona. Tena teneniko anao na mitenanao aza ny fianakaviana aza mivavaka zao no tadidio. Nenay ravana dia zao rehefa zay mivady eo anoloan'ny fianakaviana, eo anoloan'ny olona, dia tsy vitan'ny olona ny miteny aminao hoe aza mivavaka. Ny antony dia zao fotsiny. Ny ato anatin'ny saina mivady dia zao, tsy fianakaviana nanafatrosa, tsy namana nanafatrosa, fa Jesosy. Ary zay manakambo mihitsy amin'io Jesosynay io, manakambo. Tsy azo atao ny mikitikidika, tsy azo atao ny manao nainana anelingelina ny fiarahanay amin'Andriamanitra satria tsotra. Tsisy afaka itenao mihitsy hoe mangina satria tsotra. Iza nanafaka anay tamin'ny trosa, iza natoy izao anay? Andriamanitra iny. Halleloia. Fa ianao raha misy olona miteny aminao mangina, aza mivavaka, atsaharo zany, dia mandrosoa hatrany. Fa ianao io ho fitahiana ho an'ireo manodidina anao, mbola mandatsy anao, mbola miteny aminareo hoe mangina. Halleloia. Mijanona Jesosy eo ny fitahiana. Jesosy mijanona, Jesosy mijery olona anankiray zany dia anisy soa azy izy. Halleloia. Mijanona teo amin'ny fiainanao nge Jesosy. Mahatonga ny fiainanao ohatriny nge mijanona teo amin'ny fiainanao nge Jesosy. Misy olona eto amintsika eto mahafinaritra nge tsika. Misy olona tsy mbola mahalala ny ninona misy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Teto izy vao namaky Baiboly. Misy olona nge ohatr' zany rehefa miaraka amintsika eto izy vao manomboka mamaky Baiboly, vao nanana Baiboly. Fa tsy maninona zany, mbola sakana anankiray koa zay fa io aro. Janona Jesosy. Jesosy ny janona dia nanao hoe atsola ejambo. Halleloia. Dia takatry ny olona tena niala sakany ty rahalahy ty. Ary ny olona niantso azy kanao tamin'ny hoe matoki mitsangana fa miantso anao izy. Fantatry ny olona, fantatry ny olona fa afa-tsakana ity lehilahy Bartimeo. Fantatry ny olona, halleloia, ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainana. Ianao tsy mety mangina io, fantatray ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao. Tena resy lahatra zato isan-jato ny amin'ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao. Raha izahay ianao manomboka mandray an' Jesosy io, ianao miantsoantso tsy manaiky hijanona amin'ny fahajambanao io. Halleloia. Misy amintsika voaingana ny tena resy lahatra anatin'ny fotoana fohy izahay hitranan'ny batisa. Misy iray narantsika ny Pasika rehefa tonga aty an-trano nareo. Le hira manao hoe ny fiafarako de fiainana mandraky izay. Ianarantsika izay amin'ny Pasika ho anareo izay tonga aty. Isaorana an'Andriamanitra koa zao ny tsy salama fa tsy amin'ny Pasika ane. Fantatry ny olona ny zavatra hitranga. Tena azo fahasoavany ty rahalahy teo izy ny olona. Natoki mitsangana fa miantso anao izy. Andiny 150 ny zavatra nataony voalohany dia nafoy. Halleloia. Nafoy. Nanary ny lambany izy ka niatsambontsambotra anakeo amin'i Jesosy. Hitanao? Akanjo amatona ny teny aminy, ny ahafantarana azy fa mpangataka tao amin'ny Baiboly dia manana akanjo ahafantarana anazy. Nariny le lamba. Nariny le lamba. Itsika dia matetika tsy zatra manary zavatra ohatr' izany. Tena misy fotoana ao amin'ny fiasana isako
misy article amboarina vaovao fa misy défaut de ariana manary zavatra vaovao tena ho antsika malagasy tena ohatrany hoe etsany zany zavatra tsara be reo hoe de amin'ny ary tsika efa zatra fiainantsika tany Madagasikara fa fripy ary mbola misy mivarotra fripy efa tena ratsy reny fa zavatra vaovao be fa misy défaut de ariana alefa any amin'le atao hoe destruction potehana sy mbainy le zavatra vaovao hoy zany mantsy leseko tsy zay hoa tsy zatra an'izao any amin'ny fiainana ihany hoe zavatra vaovao de ariana potehana satria misy défaut kely ene hoy zany antsaiko any anahina misy défaut ohatrany ahoana raha rehefa mitongilana na ohatr' zany mbola anaovana eny ihany fa ny ampiasana ilay ariana fa misy tsy mety de ariana mampalahelo fa parti hoe teto inona ariany voalohany izy tsy nanana ihany sao de mba rehefa fantany fotsiny ny fahatsony Jesosy izy de fantany fahiovany fiainany de inona ariany voalohany ary tsy nanetreritra iverina tamin'iny izy halleloia reny akanjo reny lamba-pahantrana lamba-pahotana sahi ianao manary an'ireny sahi manary an'ireny fantany fa rehefa eo amin'ny Jesosy izy tsy mila an'ireny intsony fa hiova tanteraka izy halleloia tehirizana ray am'izany marina mihitsy ny endranabavy itehirizana anankiray narozy tojo marina koa ny endranabavy lina le sakafo ariana tena mampalahelo fa sahia to de manary ary io ny lamba nafantarina anao hatramin'izay ario fa tsy nasoanao reny inona ariany voalohany de nakeo amin'i Jesosy amin'izay izy lasa ny sakana rehetrarehetra voadingana ny sakana rehetrarehetra tonga eo amin'ny valisoa halleloia vokatry ny fandrosoana vokatry ny fandrosoana misy olona zay teto nampome naseho any daholo ny sarina akanjo niova fo izy de zay ny olana amin'le olona taitaitra rehefa misy niova fo izy de navoaka nalalany fahamarinana de hoe hitra ny fahamasinana de navoaka nalay ny sary tamiko daholo ny akanjo reo izy izy ariko daholo reo ny akanjo le seksi kely be deabe ariko daholo reo paster za moa zany tena tonga de ario ay le izy tsy nariny fa ampisehoana fotsiny sary eo ho arina fa ny emitra izy taty ariana verina nanaovany ihany le akanjo saika ho arina to de ario ry havana de ario aza mitahiry an'ireny eo ao an-trano hoe ianao tsy manao verni intsony fa mbola tazominao anatin'ny table de chevet anao ihany de ahoana amin'ny fotoana mangatsika anao iny ny tedavina voalohany efa tsy mifoka sigara ntsony na briquet ary de aza atao any anatinao ntsony Jesosy ry havana efa mivonona an'olo vaovao zay eny aminao ary Jesosy namaly nanao taminy hoe io am'izay io ny vokatry n'ilay fandinganana n'le sakana tonga eo amin'ilay valisoa ny valisoa de Jesosy miteny anao inona ary ny tianao atoko aminao misy zavatra ohatry zany tsara afaka iseho amin'ny fiainanao ve havana misy tsara noho izany ve afaka iseho amin'ny fiainan'ity lehilahy ty hoe inona ny tianao ataoko aminao zay tianao mihitsy de hozy zay mba hampahiratana amin'ny masoko niza tonga teo amatonany tonga teo amin'ity lehilahy ty mbola tsisy afaka nanontany aza zany fa betsany zavatra azony olana notaniana hoe ohatriny ny vola mba tena tianao omeko anao afaka miteny mba meo 1 million ry zoky mba meo 2 millions tsy izy ny olona be loatra zany 500 000 misy raha mily ianao fa teto Jesosy nanontany azy inona ny tianao ataoko aminao tsisy afaka hitondra fanasitranana fampahiratana ho an'ity lehilahy ty afa-tsy Jesosy efa Nazareta nandalo teo fa zao
saika tsy tonga teo izy raha nanaiky nipetraka nanoloana andreo sakana ny teneniko anao tamin'ny voalohany reo so dia mba tokony heritreritra amin'izay ianao fa indraindray misy sakana eo anoloantsika sahatsika ny mandika anazy nefa ao ambadik'io misy fampahiratana ary toa dia sitrana izy tonga dia lasa isy nanino nandeha nanaraka an' Jesosy izy nosongona nyity jambo ity ny olona nahiratra misy olona mahiratra mandre afaka mitendry nanaraka an' Jesosy tendry fa tsisy ninona niova ny fiainany ity lehilahy ity jambo ry havako mahatra mpanota fa zao ny zavatra niteneniny na de eo azy reo sakana rehetrarehetra reo za Jesosy androso halleloia androany teteny amintsika rehetrarehetra hoe andoatsika hiala sakana mahatonga anao mbola tsy mety mandroso ny mahatonga anao mbola tsy mety mandroso dia tsotra fotsiny ianao tsy mety miala sakana tsy mety miala sakana ianao ary rehefa tsy mety miala sakana ianao dia tsy hitanao mihitsy ny valo soa ambadika ilay fialanao sakana raha no anteteny amintsika rehetrarehetra andao hihoatra ny sakana andao hodingantsika ny sakana andao rombahantsika Jesosy eo ambadika ny sakana andao rombahantsika Jesosy andao rombahantsika ny fahasoavana ao amin'Andriamanitra ao ambadika io sakana manoloanantsika manomboka androanao tokony ho kristianina mafy loha hoe za Jesosy ny sakana tsy ataoko manakana tsy ahitanao niza na olombelona na tranga na inona na olana na inona manoloana tsy avelako tsy ampangina tsy hitady anao tsy ampangina tsy tedavatra tsy andehanako ny sakana fa tsy ahitako ny voninahitra ao ambadika zany hotahiny tokony antsika tsirairay avy minao fa voarinao ny afatritsika teto androany tokony androso ianao tokony ahita sy atsapo ianao fa soavan'Andriamanitra ngezabe fa sahianao mandigana sakana aza mety mijanona eo anoloana ny sakana fa raha ilaina ianao mikikika be raha ilaina ianao miantso mafy amin'ny feo mahery dia ataovy zany raha ilaina ianao miatsambotra mety mehezan'ny olona ianao mehezan'ny olona nge izy tamin'ny voalohany fa ny olona ihany ndesy lahatra ve avia ty manatony fa miantso anao izy mahereza fa miantso anao izy hotahiny Jesosy anetsika tsirairay avy maherezitsika tsirairay avy Fafia
antsika vavaka izany toriteny zany a dia androany ianao a andao ianao tena hiteny mihitsy hoe Jesosy a tena tsy misy avelako sakana tsy ahitako anao da tsika rehetra samy hiteny androany hoe Jesosy a na inona sakana manoloana tsy avelako isanakana ny fahasoavanao tsy hiditra eo amin'ny fiainako. Betsaka amintsika eto efa tokony ho tahian'Andriamanitra fa manaiky ho voasakatsakany tsika dia tsy mety mahiratra isika, tsy mety mahiratra tsika mba mbola mitohy jamba foana satria manaiky mijanona eo anoloan'ny sakana. Fa ravarava amin'ny anaran'i Jesosy sahia mandroso mandrava ny sakana. Dia tsy maintsy hijanona eo aminao Jesosy hiteny aminao inona ny tianao ataoko aminao. Manana fahasahiana, manana courage, manana mihitsiny ianao a tena hoe finiavana handroso. Halleluia. Aza vela isanakatsakana anao tsy ho tafiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza vela isanakatsakana ny Jesosy tsy ho tafiditra eo amin'ny fiainanao. Ivavaka tsika amin'izao fotoan'izao. Jesosy eo misaotra anao zay satria fahasoavanao dia ho toy teto iray zany teny zany. Vita indray ny andro faharoa ny fahasoavanao Jesosy. Misaotra satria nombanay teto indray ianao. Dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra ho anao. Ny angatavitra Jesosy dia tahizany teny zany tsisy ho latsaka fa hamoa avy zato eny any am-pony reto olona izay mpieno reto tamin'ity androany ity. Mangataka Jesosy hoe meohery amin'izay reto mpanomponao betsaka amin'izy ireo mbola tsy samandroso manoloana ny sakana. Efa tokony hahita ny voninahitra ao. Efa tokony hahita ny voninahitra ao amin'izay. Jesosy eo tahio izy ireo. Meo fahasahiana, aza vela mangina ary ataovy fatra-piaino. Ataovy fatra-piaino fa ny sofinay miaino dia tsy maintsy andrenesanay ianao. Halleluia. Ary mivavanay miantso dia tsy maintsy horenao. Saotra Jesosy manala. Mangataka amin'ity androany ity hoe mitananao mahery, mitanam-pahasoavanao Jesosy no hikasika anay tsirairay avy, hikasika anay mpanomponao izay hitondra ny fanoloran-tena eo anatrehanao. Na iny tsirairay avy mba hosa tena hoe hiala ny sakana, hihoatra ny sakana manoloana, fa hitady anao, tena hitady anao mifona isa saina rehetra izay. Dia hanovanay izay fomba fijery izay manomboka androany. Dia hiantsoantso izay manomboka androany. Ary ianao hijanona eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Saotra Jesosy manala. Hamoa avy zato eny, tsisy azony dia volotsaingoana na dia litera ray tamin'izay nafafi teto androany. Ho voninahitra ny anaranao. Misy saotra Jesosy a. Betsaka ny tsy voalazako teto nefa ianao mahita ny masoa ndraiky mpanompo vavinao sy mpanompo lahinao izay miaro toy mihaino tenin'Andriamanitra. Jesosy eo meo ny anjara sahazy izy ireo. Ho tahinao anie dia mba hampahitanao ny voninahitra ao. Saotra Jesosy manalo. Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao ampandrosikana vavintsika Erika. Ivavaka ho an'ny firenena. Tahitompana vavy Erika. Saingy Jesosy tafidera dia saingy Jesosy tika mihevitra izay tranotrano indray amin'ity arivo ity ao anaty fivavaka sy fiangonana dia hiara hivavaka tsika hamaranana fotoana sy ho an'ny firenena io. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy mivera mankalaza ny anarana indray izay amin'ity alina efa tiva maraina ity. Misaotra Jesosy fa mbola mitantanao ny ombinao izay Jesosy malalo ary mbola notahinao izay matoa mbola velon'aina somatara matoa mbola afaka fampivory eto indray Jesosy ary matoa mbola afaka mihaino ny teninao sy ny afaka Jesosy dia ny famindraponao anay tsirairay avy, ny fitiavanao anay Jesosy dia mankasitraka indrindra satria tsy tianao ho very izay tsirairay avy rehetra matoa mbola nahian'izany teny mamy avy aminao zany, zany afaka tena tsara be zany Jesosy malala dia tena namono anay tao anatin'ny toromaso lala dia tena hoe nanokatra masonay tao anaty fahadambana tanteraka Jesosy ka ahafahanay indray miroso bebe kokoa amin'ny fanarahananao, ahafahanay manao dingana Jesosy malala, hosahanao dingana izay
anatona anao bebe kokoa, hiara-dalana bebe kokoa aminao ary tianay Jesosy mba hoe tena hijanona eo amin'ny fiainanay tokoa ianao nefa maro ny sakana eo anoloanay Jesosy malala dia ankehitriny ianao tena hoe nampatsiahanay indray mba tena hialanay amin'izany sakana izany ary handrosoanay bebe kokoa amin'ny fanofonanao satria izao fiainana izao Jesosy efa tena hoe tsisy antenaina Jesosy malala fa ny ao aminao rery ihany ahafahanay tena hoe mifoha ara-panahy ao aminao rery ihany ahitanay famonjena rehetra Jesosy dia misaotra indrindra tamin'izany teny izany tena mahakasika ny fonay izany satria izay tsirairay avy rehetra Jesosy malala mbola mbola maro be ny dingana tisanay hirosoana anatonana anao mbola maro sakasakana Jesosy dia anjany nefa ianao tena mbola miteny taminay tsirairay avy indray Jesosy tena hoe mbola laza taminay ianao hoe mila arinay sy hialanay sakasakana rehetra dia ny fahotanay Jesosy malala maro mety mbola mifikitra amin'izany Jesosy amin'izao miaina izao fandaharana izao nefa matoa izany teny izany ny atefa taminay tsirairay avy dia tena tianao hiala amin'izany dia tsirairay avy ka ny angatanay fanay masonao tena hitahiry amin'izany teny izany ety am-ponay mba tena hoe hamoha avy zato eny ety anatinay izany ka tsy miaraka tany dia teny lazaina teto Jesosy fa tena ho ampiarinay fa tena vonona izay hiala amin'ny fahazaran-dratsinay vonona izay ny anaro lamba malotonay ka manatona anao bebe kokoa Andriamanitra misaotra indrindra tamin'izany teny izany dia ankehitriny Jesosy mbola hitondra mavaka indray izay amin'ny firenenay tsy mitsahatra izay Jesosy ny antsoantso ny anaranao tsy mitsahatra izay Jesosy mangataka famindrapo famelan-keloka izany firenena izao satria ianao mahalala an'izany firenena izany tsisy miafina aminao izany firenena izany fa mbola maro ny sakanao Jesosy manalo fantatrao izany maro ny sakana mbola mahatonga ny vahoaka malagasy tena manantona anao tsy manantona amin'ny fiainana eo ampelantananao satria mbola feno fahotanao Jesosy mbola feno fahalotonao mbola feno aizonao Jesosy malalo ka any ka mahatonga ny firenenay teanao anatin'ny fantrana lalina ao anatin'ny fahoriana isan'andro Jesosy dia tsy mitsahatra mare vaovao ratsy Jesosy malalo ao no ny olona manao fisady ao ny accident ao maro be Jesosy tsy voatanisanay eto raha tantaraina eto Jesosy fa ianao mahita an'ireny Jesosy fa tena hijereva midra fonao Jesosy amin'ny firenena izany fa tena hitodika aminao vahoaka malagasy ametraka amin'ny fiainan'izy ireo ampelantananao fa eo aminao rery ihany Jesosy ny tena hoe ahitana famonjena dia tena kasiopanay masonao izy ireo mba hiroso anarony lamba malotony izy ireo androsy anao dingana Jesosy mba tena hoe fikitra aminao anatona anao hiaraka aminao hiara-dalana aminao satria tsapanay Jesosy hoe na dia efa miantsoantso ny anaranao ary ny vahoaka malagasy dia tena hoe tsy miaina anao satria maro ny fahotanao tena hoe matevina mihitsy fahotana ny vahoaka malagasy Jesosy dia fonanay tao anatrihanao izany ka ankehitriny Jesosy dia mangataka ny rahanao izay tena hoe hikorinao amin'izany firenena izany tena hikasika amin'ny tsirairay avy Jesosy tena hanadio ny tsirairay avy dia ianao hijery ny ambaratonga rehetra Jesosy fa maro ny mbola mijaly amin'izao raha fotoana izao ao ny tsy fisinana Jesosy ao ny aretina Jesosy ao ny tsy fandriam-pahalemana Jesosy malala jerevy regny Jesosy amidra fonao dia matoky izay Jesosy fa tena nihaino bavaka teto ianao ary hijery manokana izany firenena izany dia apetraka ifeno ampelantananao izany bavaka izany ka raha hiahandeha toy izay tsirairay avy be Jesosy dia tehiriza tia fonay izany teny mampindrainao mifanofinao izany ary tena hoe horaisinay koa dia ho ampiarinay amin'ny fiainanay ka vonona izay ny anao dingana androso izay tahaka ny tenenanao an-zanak'Israely hoe mandrosoa ihany dia tena hoe androso tokoa izay Jesosy amin'ny nofanao dia voninahitra ho anao rery ihany aleloia amen. Aleloia mankasitraka andranabavy erikatsika tamin'izany bavaka matsiro mamy mahafinaritra foana ny azo ny tolom-bavaka dia mankasitraka dia tahiny tompo ianao ranabavy erika dia maherezatra any an-trany Jesosy amaly fitianareo rehetra izay nandray anjara teto indray androany dia Andriamanitra koa ane anatitra isan-tokantrano isam-baravarana isam-batan'olona ny fahasoavany izay tsy voatanisa ao aminareo rehetra izay nanatrika izo vavaka fiambenana andro faharoa tamin'ny seminera soratsika n'Andriamanitra mbola fahafahantsika nanatanterana fahasoavana Andriamanitra izany. Jesosy ary tsika rehetrarehetra
raha mbola sotokany amin'nyrao lanitra jesosy ka tahian'andriamanitra verinaina somatsara tsika dia mionetondrentsika rapitso alina tahaka izao. Mino aho fa mety misy ny fandarina misy andrata rapitso a mampionona moa no ame antsika ny confirmation an'izay fa mety hisy ny fandarina misy andrata rapitso a dia mionety kosa tsika rapitso amin'ny sivy sasany tahaka izao a anatrika ny andro fahatelo amin'ny séminaire. Aza diny mba fifadikanana tsika amin'ny sabata ho avy izao a ary koa sady sady fandraisana fanasan'ny tompo dia miomana ho amin'izany a isika rehetrarehetra amarana antsika ny séminaire antsika ity dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra rapisidrentsika miona samy tahin'andriamanitra maheriza daholo a sotra aminahitra ny hatramin'ny farany a halleloia amen.